mitaiza tanora ampana ary indrindra ara-panatanjahantena ny rantsana sportif evangelista Ambomalaza na SEA avy amin'ny FJKM Ambomalaza kanana vaovao sampana STK mitondra fanazavana mikasika ny fitazaina ny filohan'ny fikambanana SEA Andrianaivo Manatsoa. Misy ny fidonanam-pona amin'ireny tanora reny ka manjary mienoeny eny amin'izay toerana rehetra misy azy eny izy dia manjary misy ny filan-dratsy tahaka ny fidorohana zava-mahadomelona ny fisotrotoka izay no nanana andraikitra ny amin'ny famoronana fampivondronana n'ireny tanora reny ao anatin'ny fikambanana mba nanany zavatra atao izy ao anatin'izy ireny. Resaka sport nge ranomarina eo no mahakilalao anazy kanefa kosa rehefa tena miditra amin'ny tena hoe resaka matotra dia misy zavatra tsy maintsy tokony matotra ao anatin'izay. Eo ny fanazara tena tsy maintsy tokony tanterahana, eo ny atao hoe fitazomana ny performance izay vita sy ny tokony hitazomana ny herijikany tena mba ahafahana miatrika an'ireny fifaninanana maro samihafa tanterahana ireny. Ho an'ny basket manokana ny tanjonay zao dia ny tokony filazantsara amin'izay olona amin'izay club mifanatrika aminay mba iovozany hampanahy koa. Ny tanjonay dia fitaratra ho amin'ny manodidina koa. Hoe tsy basket fotsiny nataony daholo ato fa misy filazana hampanahy koa.